Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny valina tsakafefany alina sy amin'ny valo sasany maraina. Miravantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity rabana ihany koa atsika rehetra mpanaraka an'ity fandarana ity nahatratra ny fetin'ny fahaleovantena toy ny mahazatra atsika eto ihany koa moa ny italian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao sineza ary mirabanao ropiantsika aloha tratrina Saramandro journaly ary koa zany ireo zay minotsika maneran-tany. Dia nitratonao moa zany ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena Frank Ramarson manomboka eto inona no iseho nisy ny lahateny Florajoel teny avolota amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena iny teo ny nametrapetrahany fanoriana maromaro ny antsoavo an'ny mpanao politika fa teo koa ny fahavononana hitady vahaolana laizanay zao famana ny krizy ny andikan'ny Corriere de Madagascar zay. Ny andikan'izy aloha dia hoe ozy natao hoe vita zay zany ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ao amin'ny 10 taona. Pesaka mamelesina hoe tena maleo tena vitsika. Anisan'izany ny Florajoel fa ny zavatra mafantarina mba milazany hoe izy dia mitady ny vahaolana rehetra eran-tany raha afaka hivoaka amin'ny krizy Madagasikara dia hoy zany ny mpanao gazety sasany hoy mpanao politika hoe fa izy moa zany napikatso an'ity Madagasikara ity napitrano anatin'ny kizo hoe raha naka fotoanano tamin'ny 17 marsa 2024 dia tokony atao hatramin'ny farany le ataontsika hoe karazana coup d'état zay natao hoe olona naty fahatratra fa hoe aka fotoanano zao aby ny tetika sy mesure risina mba ivoahana amin'le krizy avy eo. Ny zava-misy manko dia hoe zao indray zany zao hoe telo taona teoriana dia milaza ny Florajoel hoe hitady le vahaolana rehetra zay misy dia misy miteny hoe iona zany naroso ny ara-valomana mitady ny Sadek tsy izy roa zany moa zany tena hoe fotsy ty olana eto Madagasikara ity. Ny zava-misy nefa dia sasany milaza hoe raha toka misy marina aveko indray raha toka misy marina resy marina le fionana dia zavatra tsara ny mety ataon'izy mirahalahy mba ataontsika hoe manarany fitiavan-tanindrazana dia samy miara-miala amin'ity teteza mety ity dia samy mipetraka any amin'izay misy azy samy tsy manao politika aloha ary koa raha tonga ny fifitiana dia miandry aloha toro ray vao ilatsaka ny fiteny filohan'ny repoblika dia milamy ty tany ity. Zay zao vahaolana ray tsara resahana Andriamatoa Rajoel sy Andriamatoa Mankaravalimana. Fanazandratsany Frank Ramarson nandritra le telo taona be dia be kosa ireo sakana maro samihafa sy faneligelenana n'le fitondrana teo. Sakan'inona moa fa ianao mitondra fanjakana anke teo e telo taona ianao tonga teo ianao nge misambotsy olona ianao nge mampahantra an'le vahoaka ianao nge mampisy an'le kolikoly ianao nge mampisy an'le bois de rose ianao miteresaka atsero ianao nge mividy an'le rebus ianao nge zao mbola miresaka ihany hoe tsika dia namome sosikevitra momba ny énergie eolienne angovo mamisy sosikevitra momba ny hoe économie verte mame hoe zao zany fomba ilatsika amin'ity ataontsika hoe fahantrano Madagasikara dia ahoana moa sahanao milaza indray hoe vonisakasaka ianao rehefa miteny zay tianao fa saingy zava-misy kosa le tsy fahaizana tsy ampy compétence le tsy fahavononana tatana ny Madagasikara mihitsy iny tsy misy eo amin'ny ataontsika hoe ny ekipa ny Andriamatoa Rajoel ary zay mivotery hoe nanao an'ity resaka consensualité inclusivité tsy hoe miafera mitatana satria raha tena fitonana natanjaka izy tamin'ny voaniakatra tao tsy nisy zany hoe mifiara mitatana tamin'ny Andriamatoa Mankaravalimana zany zava-dehibe zany ary tsy ahafantarana zany satria zay no atao stratégie de pouvoir fa tsy hoe tonga zao dia tratsika zao mity resaka talo io zany zao le nakaiza le maramila nakaiza ro mpitany filaminatsika sika tsy mahatahotra ny Sadek izy raha ohatra sanatsy tsy zany zay moa taloha hoe raha tonga eto ny Sadek hoe manafika atsika vonintsika novana fanazarantena io ary dalo kely io ary itsika setsy dadala fa dalo anaovana fampirarana angalo tafika avy ny vilany zao re zany tena hita mihitsy fa tena ay ve zany ty Madagasikara ty ay ve zany ty lazaina hoe mpitondra atsika ty dia olona ataontsika hoe malemy dia malemy ary miaramila ary mety arahotiny sasany zay satria mety an'izay zany zao reo dalo mety areo satria mandray zao ny réseau tontolo zao fitondrana malagasy dia mitady ery vahiny hoe iady amin'ny samy malagasy iady amin'ny malagasy zay moa nolazainy matovoninahitra sy ny ekipany sy ministra lazainy zany fa feny Ben Laden eto zany dia hoe miantsony frantsay izy nga mandika zay fa fa tsy dia hoe olona tokony andraikitra daholo zany olona zany fa naizana zany efa nilaza ny Florajoel Frank Ramarson hoe andefasana hélicoptère manomboka zao zany izy rehefa tsy naomba mipakady teo aloha amin'le hoe fiara 4x4 sy ny etsetsa hélicoptère aloha deux zany ve noresahany sa hélicoptère hafa satria nge hatramin'izao nge zao raha ohatra anao raha ohatra le olona
tona l'hélicoptère tamin'ny 26 juin to Varsavy reny zany hoe tsy misy pilote gasy tahitona l'hélicoptère raha izay faharoa raha aloha de reo raha fantatry ny contrat tamin'ny vitanana azy de any ataontsika hoe miaramila ataontsika hoe force aérienne belge reo taloha tany zany nisy fahazahany vidy an'io fantatry izy amin'ny vidy an'io ary izy amin'ny fotoanam-panjakana ny intermédiaire nanao io de hoe isan'ny critère ny vitanana le belzage zay mipetraka ny dégorany de hoe tsy mahazo armenao tsony le izy zany hoe tsy mahazo mitondra fitaovam-piavadiny satria hélicoptère réformé tonga de nilasaina tamin'izany tamin'ny 2010 hoe atao hiady amin'ny talo zany hoe hatramin'izany zany de nataontsika hoe nisy karazana ataontsika hoe famitahana na natao fananina nazona commission nazona am'ireo aloetro de ireo hoe zany no alefa hiady any amin'ny talo nefa ny olona roa na telo rapetsaka omby eo anatin'iny de aninny zany no de no reconnaissance zay zavatra anankiray de hoe aza mamitabaoka tsy mitsika raha tady hélicoptère tsika tsy hélicoptère mazaka olona 30 dimapolo zay misy anyvelana hofaina ary tiana hofaina fa aza milaza fa le alohety zay tsy netiny maramila malagasy omaly tany amin'ny 26 juin fa vazana iny nafarany pour la circonstance izy hoe hitondra aniko nahoana mbola enao tonga de hoe ireo zany manao aka fa hoe raha natao hatramin'izay sakoa hoe tsy stratégie militaire maramila sa araka ny teneny général Ramakavelo hoe général nasiana amin'ny commande telo olona 10 nefa naferana commandant zany hoe amle stratégie militaire mihitsy tsy azony civil ary le olona zay mahita paikady ao anatin'io tsy resaka daly fotsiny io tsy resaka hoe daly fotsiny fa zavatra afo fa nefa no afempenina ty Antananarivo mazava ny tenin'ny ministre ny akitany izy fa misy fisavorony izy samy anatin'ny fotonana de le laza hoe finoy nitsy arao zay izy nefa zany ko mety paika tetikady mba ilazana hoe raha manao répression eo le tafiky sy ny tafiky zany mba hoe mijery hoe misy olona civil hoe miaka am'le talo de hoe mifangaro am'le talo raha ohatra mamono olona eo izy mety oiao eo ve mihetsika ny ivelany hoe angalao conseil de sécurité angalao hoe fekevitra nanao intervention satria manao tsy manaja ny zon'olombelona le maramila malagasy zany mety ho natiny hoe fantsika anatin'io raha tsy mitandrina zany ny andasy ny akila fa ny zavatra anankiray de hoe misy efa lazaina fa hoe misy olony dehibe tafitotra anatin'io sao de tianjareo amin'ny nazay ministre ny antany hoe fongoro vonoe sao de zay ny tianjareo atao hoe misy fitsarana ivelan'ny ataontsika hoe ny zava-misy légal zany de am'izay tsy mire tsy mitendo raha pitsy sanatria tratra ny fitanjo filamina zany hoe karazana fiokona fa tsy tena asandalo tanteraka avy io zany Franck Ramason na Corée de Madagascar raha ohatry resaka asandalo fotsiny ohatran'ny asandalo isanandro de reo natao hoe action zany hoe tonga izy manafika an'le tanàna mangalatra an'le omby avy eo izy amiray abidiry anaty kijana zay complice eo sy ny complice ny talo nge de sadiny fa ny service vétérinaire ny administration territoriale de mpitanjo filaminana sasany de inzay rehefa tonga amin'io tany de mifangaro amin'le tena omby de eo fitsina le omby de alefa any amin'ny mpivarotra izy ny marina na ny pitso am'izay hoe zay no atao hoe zay le atao hoe asandalo zany hoe misy efa chaîne de commandement momba kanefa ty asandalo ty de tsy ohatrany satria zareo ihany to mamerina an'le arme zareo ihany zany miverina tanàna azadiny mantsy rehefa misy asandalo ohatran'io ny atoandro tsisy dalo ao tanàna satria miara mipetraka daholo de manodidina misy village be da be mipetraka miara-miaso tonga ny alina de tsy fantatao izany dalo izy zany mangalatra fa de samy manao zay opération ty tsy zany mihitsy ty ary fantatra fa ty zany sy misy résistance izy ndrary manao embuscade an'le mpitanjo filamina donc zany okaloha zay ny filazana fa hoe zay io zavatra io na koa ny anankiray de hoe misy amin'ny fanondrana omby ty zay navelan'ny fanjakana natao misy ngamba koa raison vaovao zay ataontsika hoe manondrana omby zay andasany sambo any amorontsirakany fa reo zay manao an'io zavatra io de olona fa professionnel ka tsy fantako raha zay nataoko hoe milaza fa manao stratégie de communication ny tanjo filamina ataoko ngamba fa tokony mahalala kozy fa temitsika mpanao gazety tsika koa mandalina ny tantara mandalina ny politika ary mahafantatra hoe inona ny zava-niseho tany tsy mitany ary zay mahatonga ny betsaka ny hoe mitady mivaolana momban'io hoe ahoana no itsabonina an'le resadalo tsy io resadalo manjany hoe dalo ambony latabatra sanatratety Antananarivo ary io dalo ambony latabatra io de eo daholo zany zao be da be ny complice ary zay ko mahatonga ny ponina ty andrenivohitra manao grève satria mahita koa fa tsy dalo ohatra ny tsy miany fa aety de dalo ambony latabatra mpanao kolikoly dalo ataontsika hoe
mahatonga an'le fahorian'ny vahoaka eto de hoe zay mahatonga azy hoe misy olona mandray vola be noho ny hafa naty fonctionnaire tsy mitovy ny ataontsika hoe ny sokajy sono zao sy mangataka hoe séminaire ny fonctionnaire am'izao fotoana zao hoe mba avereno amin'ny code général de code général ny fonction publique statut zany général fonctionnaire rehetra mba tsisy instituteur de amban'ny marimila mahana BPC karaha mitsititsitra zany resaka asandalo dolo zany asa tsy mitovy asa manao zany de manjary misy asany zany hoe rehefa tahitsy any ampianarana mpampianatra zao de mandoa vola zao magistrat de zao école zao lohany any marimila misy an'izany ka aza atao fotsiny hoe resaka alatsomby fa resaka global io zavatry io ka zay nataoko hoe izany tompony anaikitra am'izay le ataoko hoe natonga an'le hoe sovola za rehetra zany tsy maintsy vahana tolo zao ary manjary ny filazan'ny olona zao hoe tsy ny sommet à 4 izy efatra amby rahalahy tsy ny sommet ny jour-là no maman'ny olona mponina am'izay zavatra zay fa ninona no mety avaolana am'izay Franck Ramarson non zavatra avaolana am'izany de tsotra hoe misy za ary zay mahatonga ny olona hoe midina dalambe hoe mila olom-baovao ty fireneny ty mahana an'izay hoe nateteza mity aza no resahana hoe zao no lalan'ny voantsika aminatiny fa tsy ho karazana hoe za de mino fa responsable ny acteur politique tsy tokony adiady tsony fa tokony faraty non enao ny mahatonga an'ilay olona ny adiady to enao no nankale fitondrana nefa tsy raisinao hatrany farany tsy naharesinao indraikitra hatrany farany de zao zany zao no ataontsika zao no ataontsika hoe no sedra azontsika am'izay zavatra zay soranao Franck Ramarson teto mifandaranao izitsika androany ary sotranao sineza misotra koa Eugénie ya mandrapitao amin'ny fotoana antsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny valina tsakafefany alina sy amin'ny valo sasany maraina